Dia faly manolotra ny arahaba sy ny firaretsoa antsika tsirairay any atokantrano andray izay avy ety amin'ny sampana fampahafantarana ny mety ho tetry ny andro. Asainay ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Raha ny sarazava amin'ny zanabolana no jerentsika dia mamaritra mety ho tetry ny androntsika amin'izao aloha dia ny tsiokan'ny rivotra miovaova na tsy maro toerana indraindray. Ho mafimafy ny fitsokon'ny rivotra zany aty amin'ny tapany avaratry Madagasikara zany any amin'ny manodidina ny Boeny, Sofia ary manakaiky ny tendrony avaratry Madagasikara. Raha araka vinavina ihany koa dia amin'ny alarobia no antsika no somary anao volonandro ririnina kely indrindra ato amin'ny fahatry ny afovoantany sy inilana atsinanan'ny Madagasikara iny. Zany hoe hidina zany ny maripana ambony indrindra ary saika andrahoana ny andro ary mety hahazo herikitsika indraindray. Raha hitantsika amin'ny sary izao ihany koa dia misy anty andriandrahoanty aty amin'ny fatra avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Raha araka ny vinavina dia tsy hisy fiatraikany amin'ny toetry ny androntsika eto Madagasikara izy io fa dia izotra hiakandrefana hatrany. Fa izao aloha dia atolotra ho anao no mety ho tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona na sisan'orana ny aty amin'ny ilana atsinanan'ny fahatry Betafo, Miandro Vazo, Beroro ary manodidina an'iny Akazo Abo iny. Raha azo orana malefaka kosa zany ho antsika ny amin'iny fahatry Sambava sy Antala ary any Analanjorofo. Azo orana malefaka izay koa aty amin'ny manodidina ny Mangoro sy Manoro. Andrahoana kosa amin'ny ankapobeny ny andro any amin'iny fahatry Androy sy ny fatra atsinanana ary any amin'iny tendrony avaratry Madagasikara iny. Raha andrahoana na ahazo herika indraindray ny eto amin'ny fatra Alaotra, ny ilana atsinanan'ny Analamanga, zany hoe any amin'iny Anjozorobe sy Manjakandrina iny, ny ilana atsinanan'ny Vakinankaratra ary mipakatra any amin'iny Anosy Beanala sy Marilamby mihitsy izay herika izay. Ny fatra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina tanteraka ny andro na ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray jerentsika dia ahazo orana rankotroka aloha ny aty amin'ny manodidina Benenitra, Ranohira, Betoky Atsimo ary any amin'iny fahatry Sakara iny. Raha ahazo orana tandrifin-drahona kosa zany ho an'ny fahatry Menabe, fahatra Atsimo Andrefana, Vakinankaratra, Moromania, Hotomatsiatra, Iorombe mipakatra any amin'iny fahatra Atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny. Raha ahazo orana malefaka kosa zany ho antsika aty amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara, zany hoe manomboka eto Sambava sy Antala ka hatrany Toamasina any. Ny eto amin'ny fatra Analamanga, Itasy ary Mangoro kosa dia vinavinaina saika andrahoana ny andro. Ny fatra sisa rehetra moa dia andrahoana mitsitokotoko na ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro. Raha ny maripana vao vinavinana sy ny tombatombanana ho amin'ny rapitso zao dia 10 degré Celsius ny any Vakinankaratra, 7 kosa ho any Antananarivo sy Fianarantsoa. Morontsiraka Sirairay Voaparitany moa dia eo anelanelany 7 ka hatramin'ny 13 degré Celsius eo. Fa raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia anevikevoka be ny andro any amin'ny manodidina ny Antsohihy sy Mahevatanana iny satria mananky hatrany amin'ny 5 degré Celsius mihitsy. Ny any Mahajanga any kosa dia saika eo amin'ny 4 degré Celsius eo. Ho antsika eto amin'ny fatry ny afovoantany zao dia eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré eo. Raha saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré kosa ny any amin'iny morontsiraky Gasikara iny. Tsy adinonay hatrany ianao raha hivoaka amin'ireto firenendehibe ivelan'ny Madagasikara ireto. Ahazo orana tandrifin-drahona ny any Bangkok, raha ahazo orana somary matevina kosa zany any Afrika Atsimo any, zany any Johannesburg. Andrahoana kosa ny andro any Milan rehefa andeha andrahoana sy masoandro zany ho an'ny Paris sy Nairobi. Ho an'ny ranosikely ivelan'ny Madagasikara dia ifandimby andrahoana sy masoandro any La Réunion, fa ho an'ny Maurice, Comore ary Seychelles kosa dia ibalika tanteraka mihitsy ingabe masoandro na ho maina tanteraka ny andro. Toy izany indray ary mety ho fiposahan'ny masoandro sy filetehan'ny masoandro raha ho amin'ny rapitso maraina. Amin'ny 5 ora sy 4 minitra izy no vinavinaina hiposaka ary andeha hody kosa izy amin'ny 5 ora arivo sy 4 minitra. Dia izay indray no azo natolotra tamin'ny teny ity tompoko lasy tompoko vava misaotra anao nanjoy anay hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.